daholo sika rehetra tokantrano any sy amin'ny toerana rehetra izay enotsika ny fiampianarana sy ny fandaniana ny tenin'Andriamanitra. Manonona fiadanan'ny tompo sy ny fahasoavany ho amintsika rehetra. Fahasoavany sy fiadanany toetra amin'ny tokantranontsika sy amin'ny fiainantsika rehetra. Irosy indray tsika amin'ny lesona zany amin'ity an'ity dia ny lesona zay niresahantsika moa zany dia teo amin'ny trompetra fahadimy tsika ny resaka ilay valala nivoaka avy tao amin'ilay lavaka tsy hita nonoa niresahantsika teo mikasika an'izay. Ary sitrapon'Andriamanitra amin'ny teny ity dia hitsofoka tsika amin'ny trompetra fahaenina izany. Alohan'ny zavatra rehetra nefa dia manasa antsika hiaraka hivavaka aritsika. Jehovah Andriamanitra iray io, miantso ny anaranao zay amin'ity maraina ity indray raha hiara hianatra sy handinika ny teninao eto. Tsy amin'ny herina fahatanjahana Andriamanitra fa amin'ny alalana fanainao masina irery ihany. Ka aoka Tompo ny fanainao masina ny mangatanay hirotsaka aminay amin'ny fahafenona nokatra ny fonay sy ny sainay mantaranay ny sitraponao. Mampianaranay raha io ny teninao indray nenao amin'ity an'ity fa vonikeno izay vahoakanao. Aoka hoeniky ny voninahitra ao ray ny toerana izay misy anay tsirairay avy. Ary aoka tsy hanana ilay ratsy fahefana ny fitaovana izay enonay ny fampianarana ny teninao na handefasana ny fampianarana ny teninao. Aoka tsy hanana sitana fahefana na izahay na ny tokantranonay sy masana ny fiainana rehetra. Fa ilay devoly Satana dia tsy manana anjara amin'izao toerana izao sy amin'izao fampianarana izao fa ilay vonona noho ny amin'ny rahany zanak'ondry sy ny fofonain'i Kristy. Lasa ny afo mandevina Satana sy ny asany rehetra tsy manan-kery tsy manam-pahefana amin'izao fampianarana ny teninao izao Andriamanitra iray. Na eto amin'ity anaovana fampianarana ity na ny tokantrano io ny amin'ny fifandraisana. Lasa ny afo mandevina Satana sy ny asany rehetra. Anaran'i Jesosy. Ravy Satana ny amin'ny rahany zanak'ondry sy ny fofonain'i Kristy tsy manan-kery tsy manam-pahefana amin'izao fampianarana izao na amin'ny lafininana na dia kely monja aza. Dia iray ny naranao ray kalazay ny naranao anay. Halleluja, halleluja. Izay ihany koa raha izay miaino izao fampianarana izao. Na za izay mitondra izao fampianarana izao dia mpanompo tsy mahasoa ihany izay ary tsy matoky eto anatrehanao. Mangataka fifonana sy famelan-keloka aminao. Amin'izay mety fahotanana tsy famendrena vitanay teo anatrehanao tamin'ny andro lasinina tamin'ity anao ity. Ka aoka ray Jesosy Tompo ilay rahanao nadio sy hanasanay nafaka anay amin'ny fahotana rehetra. Reko ny fanainao hitantanay ho marina rehetra ka nafaka anay amin'ny filanonofo sy ny fanindreny. Dia iray ny naranao ray kalazay ny naranao anay. Dia mitenena raha io aminay indray ianao anienao amin'ity anao ity fa vonikeno izay ray mpanomponao raha io. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Iroso aritsika amin'ny fampianarana. Resantsika farany zany dia teo amin'ilay Apokalipsy toko fahasivy ny andinin'ny fafito no nijerentsika farany ny fiarenantsika kely ary zay. Apokalipsy toko fahasivy ny andinin'ny fafito. Teo no niresantsika farany izany. Inona moa zavatra niresahany teo zany? Dia rehefa hitantsika dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny endriky ny valala dia tahaka ny soavaly voaomana hoentina miady, ary tamin'ny lohany dia nisy satroboninahitra toy ny volamena, ary ny tavany tahaka ny tavan'olona. Efa hitantsika mikasika ilay resaka hoe teo amin'ny lohany izy nanana satroboninahitra toy ny volamena izy. Zavatra hitantsika dia izao hoe ny tavany izy dia tahaka ny tavan'olona. Ary eo amin'ny andinin'ny fahavalo izy dia mbola tohizany ihany izy manao hoe ary manamboly tahaka ny volom-behivavy izy. Zany hoe ity soavaly ity dia lazainy fa manana tava ohatran'ny tavan'olona ary manamboly tahaka ny volom-behivavy izy. Maninona moa ilay hoe tavan'olona? Satria eo moa zavatra resantsika hoe symbolika ny zavatra rehetra tao anatin'ity boky Apokalipsy ity. Dia fantatsika fa Satana maninona mahay mampiova ny endriny tahaka ny anjeliny mazava. Dia izy ihany koa zany maninona maka an'izay endrik'olona zay izy rehefa miasa zany. Dia lazainy fa manamboly tahaka ny volom-behivavy izy. Inona nefa ny kodin'ny vehivavy? Ny kodin'ny vehivavy dia zao hoe fiangonana.
ka amin'ny alalan'ny fiangonana zany izy no miasa ihany koa ny devoly manao an'le famitahana zay ataony zany zay mahatonga ny Kristy miresaka mikasika le hoe fa izy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka satria ny herin'ilay valala ozy izy dia izy ao amin'ny rambony ny tena misy ny heriny ozy izy andronan'ny olona zany hoe amin'ny famitahana zany amin'ny alalan'iny anaovany famitahana io amin'ny alalan'le endrika vehivavy manamboly tahaka ny volom-behivavy izy amin'ny alalan'ny fiangonana zany zay iasany de hoe nitavany tahaka ny tavan'olona izy tsy hoe amin'iny alalan'ny fiangonana iny izy de miseho amin'ny endriny amin'ny mahadevoly anazy izy na amina fanamamitaka fa amin'ny endrika vehivavy raha vao miresaka anao endrika vehivavy de endrika iny zany dikan'le hoe resaka hoe vehivavy de hoe fiangonana de nefa Jesosy nampitandrina mikasika le resaka hoe mpaminany sandoka kanefa raha vao miresaka anao hoe mpaminany sandoka zany mpaminany zany nge miteny amin'ny alalan'Andriamanitra teny amin'ny alalan'i Jehova ka raha vao mpaminany sandoka zany de zao hoe zay mahatonga le hoe satry-boninahitra toy ny volamena toa marina le zavatra lazainy izy zany miseho amin'ny endrika ohatrany hoe fiangonana marina fiangonana manana le fahamarinan'Andriamanitra nefa ombadika zany fitaka zany izy io ombadika eo miseho amin'ny endrik'olona izy satria izy tsy seho amin'ny endrika mafana azy amin'ny mafana ratsy azy na mahabibidia anazy fa miseho amin'ny endrik'olona izy zany olona no ampiasainy zany zay mampaminany sandoka azy zany de tena miasa izy amin'io zany no amitahany amin'io ny aninganany zany zay no zavatra ataony zany ka fitaka no ataony zay moa ny resantsika farany zany de amin'ny alalan'ilay satry-boninahitra toy ny volamena zany de zao misandoka an'Andriamanitra zany izy misandoka ny mpanompon'Andriamanitra zany izy kanefa tsy izy io fa lay valala io zay manindrona io zay mamono io de amin'ny mafitaka zay ataony de io le nyresantsika farany teo le amin'ny Apokalipsy 7:7 andininy 7 manao hoe amin'ny teny français hoe rempli d'admiration izy la terre entière suivit la bête de zao ny andikany azy amin'ny teny gasy de amin'ny teny gasy moa tsy de tena haiko tsara no mandika le sio averenantsika vakina izy amin'ny teny gasy zao ny teny anazy amin'ny andininy 7 de ozy izy manao hoe aritako ny lohany anankiray izy tovoka efa ho faty nefa sitrany ihany le fierisakana faty azy ary gaga ny tany rehetra nanaraka ilay bibidia izy gaga ny tany rehetra nanaraka ilay bibidia noho io zavatra ataony io zany de izao tontolo zao mihitsy ny gaga miseho amin'ny endrika fiangonana izy miseho amin'ny endrika tavan'olona koa izy fa tsy miafina izy satry-boninahitra io toa marina satria hitantsika le satry-boninahitra inona le satry-boninahitra tary amin'ny tombokase ny amin'le tombokase 7 de rehefa vahana ny tombokase voalohany de mikasika le sovaly fotsiny hitantsika teo maneho an'le fiangonana voalohany mitafy any Kristy inona ny satry-boninahitra misy satry-boninahitra igny koa teny amin'ny lohan'le mitaingina le sovaly izy io Kristy io zany hoe le feny fahamarinan'i Kristy le fiangonana voalohany zany le tsisy petipetina feny fahamarinana fa ity manana satry-boninahitra izy fa toa marina zany hoe ohatrany hoe any Kristy zany izy fa tsy any Kristy izy fitaka be vava zany io mbola iresaka an'io tsika rehefa tonga toko 7 iza marina io bibidia resahana io zany iza zany io fiangonana io mitafy an'i Kristy milaza mitafy an'i Kristy nefa sandoka zany io maka ny endriky ny fiangonan'Andriamanitra izy nefa tsy fiangonan'Andriamanitra ary tsy vitan'izany fa gaga ny tany rehetra manaraka azy de betsaka ny olona mety ilaza manao hoe ahoana koa ny sin'izany rehefa fiangonana kristianina de kristianina fa tsy misy zany aiza koa misy fiangonana kristianina de hoe fiangonana devoly nefa fiangonana kristianina fa anatin'ny soratra masina nge misy zany tsy voazao vao nisy zany fa nisy zany tamin'ny andron'ny fiangonana voalohany de fa nisy zany jeretsika kely hoe tamintsika nianatra ny tantarany fiangonana de nahitan'izany tsika jereo tsara aty amin'ny Apokalipsy 4 rehefa miresaka tsika ny amin'ny fiangonana Smirna de inona ny zavatra resahana eo mikasika le fiangonana Smirna de
vakitsika mihitsy manomboka eo amin'ny vakitsika ny andininy fasivy vakitsika ny andininy fasivy apokalipsy toko faharoa andininy fasivy de ahoana izy izy mantsy an'ity fiangonana Smirna ity fantatro ny fahorianao izy sy ny fahantrahanao nefa manan-karena ianao na de mantra ary ty fiangonana ity zany na de ory ary ty fiangonana ity de manan-karena satria manao nitazona le tenin'Andriamanitra eo anatin'le mbola anatin'le fiangonana voalohany inona nefa ny zavatra nitranga de toy izany le vaky teny averiko le izy fantatro ny fahorianao sy ny fahantrahanao nefa manan-karena ianao ary ny fitenenany ratsy ataon'izay milaza ny tenany ho jiosy kanjo tsy izy fa sinagogany Satana ity fiangonana manana ny fahamarinany ity zany de zao ory izy mantra izy nefa manan-karena amin'ny tenin'Andriamanitra nefa enjehany izy izany manentsy azy ireo milaza ny tenany ho jiosy kanjo tsy izy ireo milaza ny tenany azy ho kristianina nefa tsy kristianina ny atao hoe jiosy ange de zao hoe zay mitandrina ny lalàna sy mitandrina ny tenin'Andriamanitra zay ny atao hoe jiosy manana ny lalàna voasoratra ao am-pony sy ao an-tsainy zay ny atao hoe jiosy fa tsy mitondra ny anaranao Israely zay ny atao hoe jiosy de eto nefa ny zavatra teneny de ozy izy manao hoe ary fitenenany ratsy ataon'izay milaza ny tenany ho jiosy izy izy kanjo tsy izo izy izy zany hoe reo olona milaza azo kristianina zany nefa tsy tena kristianina fa izy reo de tenenina izy kanjo izy fa sinagogany Satana ozy izy izy sinagogany Satana inona moa zany sinagoga zany fiangonana ake zany toerana fivavahana ake zany teo amin'ny jiosy toerana fivavahana zany kanefa le toerana fivavahana eto lazaina inona le toerana fivavahana lazaina fa sinagogany Satana lazaina fa fiangonany Satana zany izy io de misy zany io fiangonany Satana iny mety ho betsaka tsika nitezitra amin'izany fa tsy voandroany zany nisy fa nisy zany tamin'ny andro ny fiangonana voalohany ary mbola misy zany amin'izao fotoana zao misy io sinagogany Satana iny gaga ny tany rehetra manaraka azy azy izy miseho amin'ny endrika izy mpamina misantoka izy anjaratsika mety efa mandinika ahoana izy zany fa zao tsy mbola miditra amin'izany tsika tsy azontsika ataony manao affirmation gratuite zany hoe tenenina fotsiny hoe ranony zany fa tsy maintsy mila proof tsika mijery tsika manaraka ny lesona fa ho hitantsika zany rehefa miditra any amin'ny toko fahatelo amby folo tsika de miresaka mikasika an'izay inona koa ny resahana eo mikasika an'io miresaka ihany koa izy eo anatin'le apokalipsy toko fahasivy io de inona ihany koa ny zavatra resahana eo amin'le andininy fahasivy apokalipsy toko fahasivy andininy fahasivy ary nanam-piarovatratra tahaka ny fiarovatratra vy izy ary ny fikopakopaka ny elany dia tahaka ny fikotrokotry ny kalesy entin'ny sovalibetsaka mirohatra amin'ny ady manam-piarovatratra tahaka ny fiarovatratra vy izy izy zany hoe manana protection zany izy ity manana fiarovana zany izy ity ny dikan'izany ange de zao hoe Satana zany de zao zay mahatonga azy hoe nivoaka izy ohatrany hoe amin'ny endriky ny valala izy fa ohatrany sovaly marobe vonina andeha hiady zany fa zao manana fiarovatratra zany hoe ny olona andeha hiady zany de zao miaraka amin'ny fitaovam-piadiana zany ny olona mandeha miady zany rehefa raikitra ny ady de manao bouclier ianao tamin'ny andro taloha reny manana le armure vy reny ianao fiarovatratra vy moa zany ny ilazany anazy de manana bouclier ianao amin'ny tanana iny iarovanao amin'ny epesy ny lefona irovanao amin'ny sabatra zany amin'izao fotoana zao ny fiarovatratra indray resaka gilet pare-balle tenue de combat maro samihafa feno artillerie ny vatanao feno fitaovam-piadiana fa le hoe fiarovatratra vy de Satana zany vonona mihitsy ny ady tena vonona izy zany satria ady zany no ataony tena tsy matahotra an'izay izy de toy izany araka le teneny teo ny fikopakopaky ny elana ozy izy de toy izany ihany le vaky teny eo amin'le andininy fahasivy teo zafady de ahoana izy teo ary ny fikopakopaky ny elany de tahaka ny fikotrokotroky ny kalesiny entin'ny sovaly betraka mirohitra
ho amin'ny ady ozy izy satana zany vonina ny ady izy manana ny fiarovatratra io zany izy ny fikopakopaky ny elana izy tahaka ny fikopakopaky zany hoe ny firoandroan'ny soavaly hoentina miady zany soavaly be deaibe zany nge eninao zany io roandrona be eninao zany taniny soavaly rehefa raikitra ny ady eninao rehefa feno avion mandeha mandalo betsaka faly hoe iny feno avion na mety hoe misy tafika mandeha de eny no fandehan'izay tafika zay zany satria vonina ny ady izy de izay no mahatonga le hoe rakotry ny fahamaizinana zany ilay masoandro anakonana ilay fahamarin'Andriamanitra tsy hipaka amin'ny olona satria miasa amin'ny fomba mahery tsy takatry ny saina zany anakonana io fahamarinan'Andriamanitra io tsy hipaka amin'ny olombelona ka ny hevitry le hoe elatra araka le tenenina teo hoe ny fikopakopaky ny elana satria fiarovana iny zany le hoe manana fiarovatratra izy de hoe ny fikopakopaky ny elana izy tahaka ny firondroan'ny soavaly de ny zavatra asehon'izay zavatra zay de zao hoe rehefa misy zany mijoro amin'ny fahamarinana itory le fahamarinan'Andriamanitra de malaky mihitsy satana manakona an'izay miazakazaka mafy izy mikopakopaky ny elana iny anapotehana sy andravanana zany misy fiangonana angefa mitory ny fahamarinana mijoro tamin'ny fahamarinana nandeha ny andro nandeha ny volana nandeha ny taona ravolavo le fiangonana tsy helinao tsony ny fiangonana iny hoe mitondra le fahamarinana fa lasa mikambana amin'ny fiangonana rehetrarehetra ihany ohatra ny fiangonana rehetrarehetra ihany tsisy mahasamafa aniny fiangonana iny zany ka izay zany ny asan'ity soavaly le valala ty amin'ny endrika soavaly ozy izy izay tahaka ny firondroan'ny soavaly marobe ozy izy ny firondroany ny fikopakopany elany tahaka ny soavaly marobe iny de manakona zany ilay fahazavan'Andriamanitra tsy hipaka amin'ny olombelona zay ny ataony miasa amin'ny fomba rehetra tsy takatry ny saina zany izy de ny zavatra ataony anoerana n'le fahamarin'Andriamanitra zany amin'ireo zay mitory le fahamarinana de izy indray no manao rehefa aveo hoe mpaminany sandoka iny izy indray zany manenjika olona mitory ny fahamarinana hoe mpaminany sandoka iny rehefa tsy mitovy amin'le fiangonana hafa zay efa tratrany zany de lazay ny fa mpaminany sandoka iny lazay ny fa mpandainga iny lazay ny fa mpamitaka iny lazay ny fa misy demoni iny zany mbola ao anatiny koa ary tsy magaga izany satria izany ange no nilazaina ny Kristy tamin'ny androny ihany koa lazaina Kristy fa misy devolo Kristy lazaina Kristy fa sandoka Kristy rehefa mitory ny marina zany ianao de tsy maintsy tonga izy amin'iny fikopakopaky ny elany iny izy tonga izy miaraka amin'ny fiarovatratrany iny izy Matthieu 12 no ahitantsika an'izay andininy 12 ka hatramin'ny 4 Matthieu 12 andininy 12 ka hatramin'ny 4 izany vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy dia nentina tany amin'i Jesosy ny lehilahy anankiray izay demoniaka sady jamba no mona dia nositraniny ka dia niteny sy nahita ilay mona dia talanjona ny vahoaka rehetra ka nanao hoe moa ity va ilay zanak'i Davida fa noho ny renin'ny fariseo izany dia hoy izy tsy misy amohan'ilay iny ny demoni afa-tsy Belzeboba lohan'ny demoni tsy misy amohan'ilay iny demoni afa-tsy Belzeboba lohan'ny demoni izy rehefa namoaka demoni Jesosy zany dia nanahoana satria najambain'le devoly zany le olona dia nataony mona dia rehefa nesoriny Jesosy tao amin'le devoly dia lasa nahita izy lasa niteny izy dia nidera sy nankalaza n'Andriamanitra ny olona move tsy tia ilay zanak'i Davida le hoe ilay voahositra zany ilay Mesia fa voanazeny zany reto fariseo reto dia nialina sy tezitra io zany le fikopakopaky ny elatry ny valala io zany tahaka ny soavaly vonina hoentina miady dia tonga izy dia miaro dia miteny izy ahoana izy izy tsy misy amohan'ilay iny ny demoni afa-tsy Belzeboba lohan'ny demoni izy zany hoe
Nylazaina zany Jesosy fa misy démonie zany Jesosy. Dia avy amin'ny alalan'ny démonie ny moan'i Jesosy démonie. Dia miasa le devoly. Dia inona koa ny zavatra ataony? Ny zavatra ataony hafa ihany koa dia zao tsy vitan'izany ihany. Fa amin'ny fiarovatratra izay ataony io dia zao maninona izy ity? Mampitandrina ny olona zany izy. Manao hoe tandremo manaikinaiky an'iny Jesosy iny. Fa raha manaiky an'iny ianareo dia voaroaka miala amin'ity fiangonana ity, tsy mivavaka atsony ianareo. Voaroaka miala amin'ny sinagoga ianareo. Na olona mpivavaka troso na olona manana ny toerana misy azy, na hoe paster ianao dia mianatra amin'ny lingilingy eo fa miala teo anao tsisy tsony ny kapoka anao. Very finanana ianao tsisy tsony ianao. Zany mahazo zany tamin'ny androny. Jauna toko 7:2. Dia ahoana izy eo amin'ilay Jauna toko 7:2 teo? Izany teny zany no nalazain'ny ray aman-dreniny. Satria natahotra ny jiosy izy. Fa efa nifanaiky raha teo ny jiosy, raha misy manaiky azy ho Kristy dia roahana hiala amin'ny sinagoga izy. Satria nisy lehilahy anankiray jamba dia nahiratra izy. Dia noadiadiana ny mikasika azy. Dia noadadiana hatramin'ny ray aman-dreniny. Dia na ny ray aman-dreniny ary rehefa noadadiana mikasika lehilahy hoe jamba tokoa ve lehilahy io? Dia zareo tsy sany tenin'ny vantana. Fa zavatra ny teniny fotsiny hoe anontanio azy fa efa lehibe izy. Satria natahotra izy. Fa arak'ilay teneny teo fa efa nifanaiky raha teo ny jiosy fa raha misy manaiky azy ho Kristy dia horohana hiala amin'ny sinagoga izy. Voaroaka zany ianao. Zany mbola misy zany amin'izao fotoana zao amin'ny fiangonana maro samihafa zany. Mbola misy zany. Zany nahita nalala olona anankiray zany. Nalala olona anankiray izay resy lahatra tamin'ny fahamarinana izay toriana amintsika ity zany. Dia lo olona tamin'ny fiangonana anankiray izy io. Dia rehefa nanaraka ty fahamarinana ity zany izy dia zao niala tamin'ilay fiangonana nisy azy satria tsy mifanaraka tamin'ilay fahamarinana rany ilay fiangonana nisy azy teo aloha. Nefa izy ny lehiben'lo olona zany teo anivon'ilay fiangonana ngezabe zany fiangonana zany. Dia hozy izy ireo lohandohan'ny mpisorona zany tamin'ny fiangonana io manao hoe na ny mpivavaka tao. Hoe lasa daly dadanareo. Satria nanaraka an'ilay fahamarinana izy zany niala tamin'ilay fiangonan-drazana izay nisy teo zany dia lazaina fa lasa daly dadanareo hoe lasa daly dadanareo. Zany fiarovatratra ataon'ny devoly daholo zany. Anakiviana antsika rehetra ny amin'ny fanarana ny fahamarinana. Ianao zany rehefa manaraka an'io tsy maintsy ho enjehina ianao, tsy maintsy ho aratsiana ianao, tsy maintsy ho tsaraina ianao zany. Dia azagaga zany tsika ny amin'izay zavatra izay satria zavatra tsy maintsy misy. Karaha zay ny nanaovana ny tompontsika Kristy dia tsy maintsy izay koa zany ny nanaovana antsika mpianatra Kristy. Izay aloha hoe mitondra ny hazo fijalian'ny Kristy zany. Dia nateo amin'ireo sefora zany fa tsy mba hoe ny vahoaka fotsiny. Dia maro koa no nino an'i Kristy. Ohatra ny amin'izao fotoana izao maro koa no nino ny amin'ireo mpitondra fivavahana. Misy ange mpitondra fivavahana ao Madagasikara tao io. Efa maty moa izy zany. Tsy teny koa ny anarany fa olona nalaza tao izy na nitondra fiangonana ndehibe tao Antananarivo tao izy. Resy lahatra mihitsy izy ny amin'izany resaka hoe sabata zany. Fa nefa tena nanana ny toerana maha izy azy izy. Satria anisan'ny lehibe teo amin'ilay fiangonana izy ary olona manan-kaja be na teo amin'ny firenena ary nanan-kaja. Resy lahatra izy ny amin'ny sabata zany. Fa zao tsy sany teny izany publiquement izy. Na io na io pabe maso tsy sanana ambarana izany izy. Ary tsy sananaraka an'izany koa izy. Fa ty ambadika izy no miteny zany hoe marina nge ilay sabata. Fa zao ahoana ty asako ty? Ahoana ny voninahitra izay ananako? Dia izay zany mitazona ilay olona. Ilay tenin'ny tompo zany milaza manao hoe maro tamin'ny fariseo izy no resy lahatra sy nino. Kanefa izy na inona tsy sany teny sy nanambara hoe za mino fa Kristy ilay zanak'Andriamanitra. Izy no Mesia. Satria nanino natahotra ihany koa izy ireo zany no voaroaka tamin'ny sinagoga. Tena natahotra mafy ihany koa izy ireo no voaroaka tamin'ny sinagoga. Dia izay moa zany ny asa ataon'ny Satana zany amin'ny alalan'ny fiangonana izy no manino no ananjerany zany an'izay fahamarinana fototra zay. Mampianatra izy any amin'ny fiangonana inona ny zavatra ampianariny any? Teny izy manao hoe ty lahady ty ny andro ny tompo, io ny andro ivavahany.
ho an'ireo zay mianakendry tady amoaka ny fahamarinana voaroko eo anao dia tsy sa mamoaka le fahamarinana dia any ny voizina zany zay fampianarany diso zay zany dia izay ny lasa hoe fahamarinana mba ho tafasaraka tanteraka amin'Andriamanitra ny olombelona. Io zay zany le inona moa le zavatra vonoiny any zany fa le hoe la sainte doctrine ange no vonoiny any, le fahamarinana fototra zany no vonoiny any, hoe le fisarana amin'Andriamanitra tanteraka. Io zavatra iny efa faminaniny efa voalazan'ny Daniel mpaminany izy io. Mikasika le resaka hoe sanctuaire verenantsika efa nresantsika kely any izy io ary mbola idirantsika lalina izy io rehefa orino eo amin'le atao amin'ny Daniel toko fahavalo. Daniel toko fahavalo dia inona ny zavatra resahany eto? Eo amin'le andininy faraky amby folo sy ny faharoamby folo no vakitsika. Dia zao ny zavatra teneniny io. Daniel toko fahavalo andininy faraky amby folo sy ny faharoamby folo. Ary ny alehibe izy ka niady tamin'ny komandandreo marobe ary niesorona taminy ny fanatitra isan'andro ary ny fitoerana masina noravana. Ary nisy marobe mba amin'ny fanatitra isan'andro natolotra azy noho ny fahadisoana dia nazerano amin'ny tany ny fahamarinana ary niasa izy sady nambininy. Zay nge ny zavatra ataony. Eo n'le zavatra tenentsika teo le hoe tare tahaka ny tarehan'olona izy ny volom-behivavy. Zany hoe amin'ny endrika mpanompon'Andriamanitra, amin'ny endriky ny fiangonan'Andriamanitra. Kanefa ny zavatra ao ambadika dia zao hoe mpaminany sandoka, mpaminany mampianatra lainga. Ny zavatra tena ataony vao mainka mampisaraka ny olona amin'Andriamanitra. Fa tsy hoe manakambana ny olona amin'Andriamanitra, satria ny fampianarana etony dia fampianarana toa marina. Dia maninona? Voafitaka daholo ny olona rehetra. Satria zay ny asa Satana dia mpamitaka. Tratran'le setroka zany le olona dia voafitaka daholo ny olona rehetra. Dia inona nefa ny zavatra nazerany araka le faminaniana teo amin'ny Daniel dia ozy izy manao hoe nesorina taminy izy ny fanatitra isan'andro, nesorina zany ny fanatitra isan'andro sy ary ny fitoerana masina noravana. Inona moa ny dikan'le hoe fanatitra zany sy fitoerana masina? Le fanatitra isan'andro io le atsona amin'ny teny frantsay hoe offrande perpétuelle hozy izy. Aiza ny anaterana an'io? Ao amin'ny tempolo no anaterana an'io. Le fanatitra io nefa le ifandraisanao amin'Andriamanitra zany io. Nesorina zany io fifandraisan'ny vahoaka an'Andriamanitra io amin'Andriamanitra. Nesorin'ilay ratsy zany izy io. Dia toizan'le izy eo amin'ny andininy faharoamby folo ary nisy marobe mba amin'ny fanatitra isan'andro natolotra azy noho ny fahadisoana dia nazerany tamin'ny tany ny fahamarinana ary niasa izy sady nambininy. Izy zany sady miasa ny ambininy satria nomena fotoana izy ahafahany miasa. Niasa izy sady nambininy. Dia nazerany tamin'ny tany io fahamarinana io, notsakitsahany io. Dia nesoriny zany io fanatitra isan'andro. Io le hoe sacrifice perpétuel. Sacrifice perpétuel, io le fifandraisana Andriamanitra amin'ny olombelona. Inona ny zavatra ataontsika amin'izao fotoana izao? Mamerina ny sacrifice perpétuel io no ataontsika. Mamerina le fifandraisana amin'Andriamanitra sy ny olona izay nesoriny Satana amin'ny alalan'ity fiangonana ity. Izay volom-behivavy tavan'olona kanefa maninona? Mpaminany sandoka. Ampiasain'ilay ratsy anasarana ny olona amin'Andriamanitra. Dia inona ny zavatra ataony zareo? Ny zavatra ampianarina dia zao fampianarana toa marina ny zavatra ampianarina amin'ilay fiangonana. Dia jereo tsara ange fa zao no tenenina aty amin'ny Timoty faharoa, Timoty faharoa toko fahaefatra andininy fahatelo. Ao izy izy. Timoty faharoa toko fahaefatra dia ny andininy fahatelo. Dia zao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Timoty faharoa toko fahaefatra ny andininy fahatelo. Ny anaran'i Jesosy. Fa ho avy ny andro izay tsy azakan'ny olona ny fampianarana tsy misy kilema. Fa angidy sofina izy ka hamorom-pampianatra ho azy araka ny filana. Ary ampialany sofiny amin'ny teny marina tokoa izy ka hivily amin'ny anganoangano. Ny zavatra misy zany dia zao manao hoe lasa anganoangano ny zavatra ampianarina amin'ireny fiangonana ireny.
ary nesorony satana zany ny olona tsy eno ny fahamarinan'andriamanitra ka raha vo mitory an'izao fahamarinana izao dia mangididy sofina izy makadilo azy zany makarenitsofina azy zany satria manona manakatsakana ny filany sy ny fanindriny dia raha misy fiangonana mitsangana eo manaiky azy amin'izay filany sy ny fanindriny zay dia ino no arahan'ny olona satria hoe fiangonan'andriamanitra ngeny zay mihitsy ny an'olona mantsy ny olona zany dia zao hoe ny olona zany efa satana zany efa makafanahin'ny olona amin'ny lafiny rehetra amin'ny fiainana andavanandro dia ny fiangonan'andriamanitra zany toko mamerina ny olona amin'izay fahamarinana izay ny zavatra misy anefa misy io fiangonana io mitsangana ary io fiangonana io manaiky ny zavatra ratsy ataon'ny olona ka raha misy zany fiangonana marina mitory ny fahamarinana dia mijery ilay olona manao hoe aiza ny vavaka dia hoe ty fiangonana ity aika azo atao ka izy ho zavatra zao atao amin'ity fiangonana ity azo atao zao zavatra zao dia tsisy problema zany raha ty lalana zay rahantsika ity amin'ity fampianarana ity dia inona zavatra misy ato miresaka ny amin'ny resaka hoe sabata mangididy sofina ngeny olona meno an'izany sabata zany miresaka ny amin'ny resaka hoe biby madio sy maloto mangididy sofina ny olona ny amin'izany miresaka ny amin'ny resaka hoe fitafiana masina hoe ahoana ny fomba akanjo anaovan'ny vahoakan'andriamanitra ao anatin'ny fahamotinana na ny fiangona mangididy sofina ny olona maino an'izany fa zao misy fiangonana zay manaiky azy afaka tsy mivavaka amin'ny sabata ianao mivavaka amin'ny andro alahady ianao na tsy mivavaka foana ary ianao isaky ny alahady tsy maninona zany rehefa tonga ny paka ianao afaka mivavaka ianao tonga ny noely afaka mivavaka ianao afaka mandeha amin'izany zany ianao amin'ireny fiangonana indray ianao afaka manao ny akanjon'izao tontolo izao tsisy problema zany afaka mandeha amin'ny fandihan'izao tontolo izao ianao any amin'ny boatin'izao tontolo izao afaka misotro ianao afaka mifoka ianao afaka mijangajanga ihany koa be mijangajanga amin'ireny manao an'izany tsisy problema eny na le olona mpitondra ao aza manao ny ataony manolana tsisy problema eken'ny fiarahamonina zany rehetrarehetra zany na misy ary zany faratsiana rehetrarehetra zany dia inona ahoana moa ny olona ny tsy hanaraka an'izany manaiky azy raha manao famadihana ny olona nefa raha ny tenin'andriamanitra zany nefa ifiangonana io manaiky ny famadihana inona ny tsy andehanany olona dia osiny tiany marinako aika azo atao zao reny mihitsy ny efa tery saina reny efa fijery misokatra zao fa tsy fijery tery tsony dia efa manaraka efa tsy zany tsony zao fa zany efa tany amin'ny testamenta taloha zany dia zany ny rahan'ny olona zany manaraka an'izay zavatra zay dia voafitaka ny olona rehetra satria manao hoana angididy sofina izy dia amory mpampianatra ho azy araka ny filany ary ampiarany sofiny amin'ny teny marina tokoa izy ka ivily amin'ny anganoangano manaraka an'izay satria manao misy mpampianatra mety ho azy eo mifanaraka amin'ny sitrapony dia manaraka an'iny izy dia miala manala ny sofiny amin'le fahamarinana izy tsy hanarahany an'izany fa lasa manaraka iny le anganoangano zany dia izy io zany le ratsy dia zao hoe raha ianao zany mitory le fahamarinana dia angaikaingana mihitsy izy miaro tena amin'ny fomba rehetra anakanana an'izay aingana tsy handehanan'izay zavatra zay izay le resaka ny resantsika teo mikasika le fitsopakopaka ny elany tahaka ny tahaka ny firondroan'ny sovalibetsaka hozy izy dia rehefa ho avy zany io fanenjehina io zany rehefa mijoro amin'ny fahamarinana io ianao dia tsy maintsy ho avy izy anafika anao zany anafika anao izy ao an-trano amin'ny resaka mitokantranonao mifanambadiana zany na amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka ihany koa mampisara-bady mihitsy izy tonga izy manakorotana koa ny amin'ny toeram-piasananao ihany voaroaka amin'ny asa ianao lasa seny miasa sabotsy ianao satria tadijoro amin'le fahamarinana ianao lasa ianao any amin'ny fiangonana manaiky an'io nge ka na miasa lahady arange ianao tsy problema nge zany tsisy problema zany miasa sabotsy nga ianao misy maninona amin'izany ho an'ireo zay milaza ny azo kristianina koa izay mivavaka amin'ireny fiangonana reny dia zao ianao zay manaraka ty fahamarinana ity dia tsy tian'ireny maizina mihitsy ianao halan'ireny olona reny ianao hoe efa voafitaka ianao ny lazay ny fa voafitaka satria izay zavatra zay manina izy mankala anao satria izay ny vokatry ny fampianarana izay raisin'izy ireo amin'ireny fiangonana reny zay no mahatonga n'izay zavatra zay dia ahoana izy apokalipsy 7:12
vakitsika le izy apokalipsy toko fahasiviny andininy faharoambe folo de zao nyvaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Apokalipsy toko fahasiviny andininy faharoambe folo. Zany hoe fahitatsika moa le andininy fahafolo sy ny faraky ambe folo zany tsy verenantsika tsony fa le andininy faharoambe folo de ahoana izy amin'ny andininy faharoambe folo. Lasa ny loza anankiray indreo ho avy ny loza roa hafa koa rehefa afaka izao. Lasa zany iny le loza voalohany amin'le loza telo. Lasa izy ny loza anankiray indreo ho avy ny loza roa hafa koa rehefa afaka izao. Inona indray ary zany ny loza ho avy manaraka eto, inona indray nresana am'izay. Alohan'ny direntsika nefa amin'izay loza manaraka zay zany de hijeritsika zany ny paralelisme zany na ny fifandraisan'io trompetra io amin'ny kapoka fahadimy zany no jerentsika na le loza fahadimy. Jerentsika ny amin'ny apokalipsy toko fahenina amby folo zany jerentsika zay fifandrifina zay zany mikasika ny amin'ilay kapoka fahadimy. Apokalipsy toko fahenina amby folo de ny andininy fahafolo sy ny faraky ambin'ny folo. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Andininy fahafolo sy ny faraky ambin'ny folo. Ary ny fahadimy napidina ny tao andoviany tamin'ny seza fiandrianan'ilay bibidia dia tonga maizina ny fanjakany ary ny olona nitsakitsako ny lelany noho ny fanaitainany dia niteny ratsy an'Andriamanitra izy noho ny fanaitainany sy ny vainy sady sy ny bebaka tamin'ny asany. Zany hoe rehefa napidina ny tao andoviany zany le anjely fahadimy de taiza no rararaka le loza fahadimy tamin'ny seza fiandrianan'ny bibidia izy no nararaka le loza fahadimy de tonga maizina ny fanjakany ary ny olona izy nitsakitsako ny lelany noho ny fanaitainana izany. Ny zavatra hitatsika nefa de ity manao hoe iza moa ity bibidia ity satria teo amin'ny trônina ny bibidia zany na ny fanjakan'ny bibidia izy no nararaka le loza zany hoe le seza fiandrianana moa zany izy amin'ny teny gasy zany teo amin'ny seza fiandrianana zany no nararaka lay loza. Fantatsika nefa fa zao iza no manjaka eto amin'ity tany ity. Ilay ratsy no manjaka eto satria nomena fahefana eto izy. Iza nefa manjaka eto tsy afaka miseho amin'ny endriny izy amin'ny mahadevoly satana azy fa maninona maka ny endriky ny vehivavy izy tarehan'olona ny tarehan'ozy izy zay ny hitatsika teo. Zany hoe misy zany mireprésente anazy eto amin'ity tany ity ary io mireprésente anazy eto amin'ity tany ity io le lazaina hoe gaga ny tany rehetra manaraka azy izy. De teny io le ny teneny ny verenantsika le apokalipsy toko fahatelo amby folo andininy fahatelo amby folo. Apokalipsy toko fahatelo amby folo andininy faharoa sy fahatelo mantsy azafady. Apokalipsy toko fahatelo amby folo de ny andininy faharoa sy ny fahatelo andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Apokalipsy toko fahatelo amby folo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo. De ozy izy ary nitsangana teo voan'ny fasiky ny ranomasina izy ary hitako fa indro nisy bibidia miakatra avy tamin'ny ranomasina nanana tandroka folo sy loha fito ary tamin'ny tandrony dia nisy diadema folo ary tamin'ny lohany dia nisy anarana fitenenan-dratsy. Ary ny bibidia izay fahitako dia tahaka ny leoparda ary ny tongony tahaka ny bera ary ny vavany tahaka ny vavan'ny liona ary ilay dragona nanome azy ny heriny sy ny seza fiandrianany ary fahefana lehibe. Iza nanome ny dragona ozy izy naninona nanome azy ny heriny sy ny seza fiandrianany ary ny fahefana lehibe. Inona ny zavatra andresantsika teo? Le loza nefa nararaka teo amin'ny seza fiandrianany ilay bibidia. I dragona nefa no nanome azy an'io seza fiandrianany sy ny heriny ary ny fahefana zany izay iananany. De ny zavatra misy zany de ty manao hoe iza ary zany ity bibidia ity. Mikasika an'izy io de ho resahantsika zany rehefa tonga any amin'ny toko fahatelo amby folo zany iresaka momba anazy io zany tsika. Fa i bibidia io nefa de zao manana inona ihany koa izy io raha Andriamanitra zany manana ny tombo-kasehany zay apetraka amin'ny andro ny mpanompony de bibidia koa zany de manana marika apetraka amin'ny andro ny mpanompony sy amin'ny tanan'ny mpanompony.
izy zany makatahaka foana zany devoly zany de makatahaka foana izy raha andriamanitra zany manana famantarana amin'ny vahoakany izy koa zany manana famantarana amin'ny vahoakany apokalipsy toko 7 izy no miresaka an'izay de ny 9 ka hatramin'ny 9 apokalipsy toko 7 9 ka hatramin'ny 9 de ahoana ozy izy apokalipsy toko 7 9 de toizatsika amin'ny 9 ary ny olona rehetra na ny kely na ny lehibe na manan-karena na malahelo na ny tsy andevo na ny andevo dia ampandraisiny marika eo amin'ny tany ny akavanana sy eo amin'ny andriny avokoa ny olona rehetra ozy izy na ny kely na ny lehibe na ny manan-karena na ny malahelo na ny tsy andevo na ny andevo zany hoe tsisy olona tsy akanavaka zany ninona zany klasy sosialy misy anao amin'ny fiarahamonina hatrany amin'ny président de la république zany hatrany amin'ny olona madinika indrindra na ny mahantra na ny kamboty de zao ampandraisiny an'io marika io daholo ozy izy de ampandraisiny marika eo amin'ny tany any akavanana sy eo amin'ny andriny avokoa 9 indro ny fahendrena aoka izay manatsaina nisanisan'ny bibidia fa fanisan'olona izany ary 960 no isany io zany ny marika ny bibidia 960 no isany de ohatran'le tombo-kasen'andriamanitra ihany io le tombo-kasen'andriamanitra tombo-kasen'ny fanamasina iny de misy famantarana ao anatin'le tombo-kasen'andriamanitra tombo-kasen'ny fanamasina hitantsika daholo ny mahafamantarana fa zanak'andriamanitra ianao de ohatr'izay koa tombo-kasen'ny bibidia 666 io mle tombo-kase zany fa zao ao anatin'iny 666 iny de misy famantarana iny zany hita eo amin'ny fiainan'ny olona rehetrarehetra zany zay eo ambany vahoan'ny bibidia de hitanan'izay famantarana zay zany zay olona mitoetra eo ambany fahefan'ny bibidia io manana n'izay marika ny bibidia zay zany ka ny zavatra misy zany de ty rehefa tsy manana ny tombo-kasen'andriamanitra io zany ianao de tadidio fa tombo-kasen'iza zany no mitoetra aminao tombo-kasen'ny bibidia io anatinao misy ny olona miteny hoe zay tsy manana ny tombo-kasen'ny bibidia zany fa tsotra fotsiny rehefa tsy ao aminao ny tombo-kasen'andriamanitra anankiroa ihany ny hery mifanandrina amin'ity tany ity ny herin'andriamanitra sy ny herin'ny satana de ny herin'andriamanitra miasa amin'ny vahoakan'andriamanitra ny herin'ny satana miasa amin'ny vahoakan'ny bibidia de na ianao ao amin'ny Kristy Jesosy manana ny tombo-kasen'andriamanitra na ianao amin'ny bibidia manana n'ilay marika io 960 zany de mbola ho hitantsika mikasika an'izay zavatra zay zany fantatsika tsara fa indragona no name azy fahefana sy seza fiandrianana ary nanome azy hery inona ny anton'izay fahefana sy hery zay tsy hoe nomenan'izay fotsiny izy de mijanona an'izay fa rehefa ananan'izay fahefana zay de manana fahefana mamoaka lalàna izy manana fahefana mamoaka didy izy amin'ny firenena sy amin'ny vahoaka rehetra mba hahafahan'ny olona manaraka an'izay sy manaja izay zany de eo amin'ny apokalipsy toko 7 teo ihany izy miteny an'izay 5 ka hatramin'ny 7 ahoana izy izy 5 ka hatramin'ny 7 ary navela nisiaina ny sarin'ny bibidia izy mba hateny ny sarin'ny bibidia ary hampamony izay rehetra tsy mety miankohaka eo anolohan'ny sarin'ny bibidia ary ny olona rehetra na ny kely na ny lehibe na ny manan-karena na ny malahelo na ny tsy andevo na ny andevo dia ampandraisiny marika eo amin'ny tany ny akavanana sy eo amin'ny andriny avokoa mba tsisy azo ividina hivarotra afa-tsy izay manana ny marika dia ny anaran'ny bibidia nanisan'ny anarany ianao zany rehefa tsy manana ny marika ny bibidia io ianao fa tombo-kasen'andriamanitra eo any aminao dia iny ny zavatra ho ataon'ny satana zany ny zavatra ho ataony zany dia zao ampamony izay rehetra tsy mety miankohaka eo alohan'ny sarin'ny bibidia izy ary ny olona rehetra na ny kely na lehibe na manan-karena malahelo na ny andevo na tsy andevo dia ampandraisiny marika eo amin'ny tany ny akavanana sy eo amin'ny andriny mba tsy hisy azo ividy rehefa manana io marika io zany ianao rehefa raha tsy manana io marika io zany ianao dia zao
dia tsisy azo ividina ivarotra afa-tsy izay manana marika dia ny anaran'ny bibidia na anisan'ny anarany zay manana marika ihany no afaka mividy no afaka mivarotra zany zavatra zany ngefa zavatra efa hitantsika sahady amin'izao fotoana zao hitantsika sahady zany zavatra zany amin'izao fotoana zao amin'ny fiarahamonina inona ny zavatra hita raisika fotsiny tamin'ny resaresaka covid reny dia nisy nalefa le resaka hoe vaksiny fa ny forsena nge ny olona obligatoire ny vaksiny tsy maintsy manao vaksiny ianao dia raha tsy manao vaksiny ianao dia inona ny zavatra mitranga voaroaka amin'ny asa ianao teto frantsa dia zany ny zavatra nisy personnel hospitalier mipiasan'ny hôpitaly mipitsabo betsaka ireo infirmiera na dokotera ny teny hoe zay tsy hanao ny vaksiny io fa voatsy nanao le vaksiny izy dia voaroaka licencier ny aly tamin'ny asa tsy mahazo mividy tsy mahazo mivarotra mampamono rehefa tsy mandray karama zany ianao inona miandro ianao tsisy fivelomana ntsony nge zany ianao fa afatesana miandro ianao ihany koa zany tsy mahazo mividy tsy mahazo mivarotra fa afatesana ara-panany miandro ianao fa zay izy ao amin'andriamanitra ianao dia andriamanitra miaro anao nga vitan'izany ihany fa tamin'iny covid iny ihany inona koa zavatra nisy tsy mahazo mandeha avion ianao raha tsy vita vaksiny tsy mahazo mandeha avion ianao raha tsy vita vaksiny bibidia manana an'izay fahefana zay bibidia nisy fotoana zao tamin'iny période ny covid mba naiky andeha avion hoe andeha tany Madagasikara 2020 zany nehitrehitra hoe mba andeha ho any ngalasa tsy possible satria nahoana 2020 dia 2021 2020 aloha ny zavatra nisy tamin'ny 2020 dia zao ny hidiny toeram-piaramanidina rehetra ny janona ny commerce mondial ny hidy zao tontolo zao ny hidy aman-trano lalàna ny voaka zay hoe tsisy mahazo mivoaka confinement mihidy daholo lalàna mivoaka nge zany dia jereo fa nanaraka daholo ny olona avaiza zany no mivoaka maninony zao tontolo zao no manaiky an'izany nefa ny firenena rehetra nge samy manana ny souverainetény nefa maninona ny firenena rehetra ny miara-manaiky misy mampanaiky azy zany io misy mampanaiky azy tsisy mihetsika tsisy mahazo mivoaka ny trano tamin'ny confinement reny 2020 tena hoe voahidy aman-trano tsy afaka manao ninninona tonga ny 2021 fa nanomboka nandeha amin'izay le vaksiny rehefa avy eo zany tonga ny 2021 nisokatra ny fiaramanidiny fa zao ndray zay tsy manana passeport vaccinal tsy misy mahazo mivoaka dia mila manana proof zany ianao hoe vidy manana vaksiny ve ianao za aloha tsy nanao vaksiny tsy afaka nandeha zany tamin'izay fotoana zay za tsy nanao le vaksiny tsy afaka nandeha misy lalàna nyvoaka zany zay fa fahasoavan'ny tompo amin'izao fotoana zao zany efa misokatra ny fiaramanidina sy ny rehetrarehetra mba afaka mandeha ianao zany raha ohatra hoe mandeha fa efa miatra angizany zavatra zany efa hita maso angizany zavatra zany fa ho hitantsika hoe izy moa ty bibidia ty zany ho hitantsika hoe izy io bibidia dia mbola hitantsika teo ihany koa mbola nisy zavatra teneniny ty ihany koa teo 5 teo ary navela nisainany sariny bibidia izy mba hateniny sariny bibidia ozy izy ary ampamono izay rehetra tsy mety miakohaka eo alohan'ny sariny bibidia raha raisitsika zany ohatrany hoe nisy tantara ao anatin'ny soratra masina ao tamin'ny andron'ny Daniela mpaminany le resaka hoe mpanjaka Nebokadnezara mpanjaka Nebokadnezara io dia nanangana tsangam-bato lehibe izy dia io tsangam-bato lehibe io maneho anazy io dia izy nefa no nanjaka nanerana an'izao tontolo zao tamin'izany vanim-potoana izany mpanjakan'ny Babilôna zany izy dia nasen'ny ankohaka teo amin'ny tsangam-batony teo daholy ny lehibe avy amin'ny fokom-pirenena sy ny samy hafa fiteny rehetra sy izay vahoaka tonga teo amin'ilay toerana zany nasen'ny ankohaka teo amin'ilay sary vongana lehibe izay natsenina taony dia ozy izy alefako izy izy ny mozika ny kipantsona ny psalterians izy ny sambuika ny tamboro ny gitara alefako daholo zany rehetrarehetra zany ny cymbale ozy izy fa zao ozy izy rehefa
tapitra maneno reo mozika reo izy dia zao miankohako eo anolohany sary vongana daolina reo rehetrarehetra fa rehefa tsy miankohako eo nareo dia hovononao faty ianareo ary ny tranonareo dia atao lava pringa ny tranonareo zany atao trano fivoahana ozy izy fa zay nge le zavatra mitranga eto ahoana izy izy ary navela nisainany sarin'ny bibidia izy mba hateriny sarin'ny bibidia manana image zany io bibidio manana sary atao zany io bibidio dia io sarin'ny bibidio zany mila miankohako eo amin'io symbolika zany io zavatra resahana io ihany koa satria ato amin'ny apokalipsy dia eny zavatra resahana resaka symbolika ny resahana ato raha resahana izy tany amin'ny tantarany Daniel mikasika ny Babilôna tena sary vongana tokoa ny tany fa eto zany ty sarin'ny bibidia ty symbolika io sary eseho io zany fa amin'ny alalan'ny fotom-pampianarana io amin'ny alalan'ny fotom-pisainana io amin'ny alalan'ny lalàna zay arahanao eo amin'ny fiarahamonina zany io dia ho hitantsika mikasika an'izay zavatra zay ka ho an'izay tsy manaraka an'izay zany dia zao fahafatesana ny miandry anao zany amin'izay zavatra zay enjana nge ty satana ty adversera enjana ty avy any an-danitra ray apatelony anjely tany an-danitra ny enjera fa vo mainka fa enao fa zay le izy hoe miaraka amin'ny Kristy nao mpandresy satria Kristy efa nandresy ary zay miaraka aminy ihany koa dia mpandresy dia ireo zay vao antsy voafidy ary matoko izy izy ary ny tany an-danitra dia naharesy azy noho ny amin'ny rahany zanak'ondry naharesy ilay satana ka raha tany nandresy dia tsika ihany koa mandresy noho ny amin'ny rahany Kristy zany dia manina voaka mpandresy ihany koa zany tsika amin'ny ady zay antsentsika amin'ilay ratsy io izany izay no mikasika an'lesitsika indray tamin'ity tapany marain'ity dia toizantsika indray zay leson'izay amin'iny tapany ariva iny zany vavaka tsika isotra n'Andriamanitra re Jehovah Andriamanitra raha io mankalaza anao zay midery anao ary manome voninahitra anao misaotra ray fa tsy tamin'ny herina fatanjahana fa tamin'ny fanahinao rery ihany isaorana inao zay vita tamin'ny teny ity aoka ny fanahinao tompo hiasa mivahoaka anao tanteraka ny sitraponao ny anaran'i Jesosy nandratana izany vavaka izany indray eto anatrehanao aleloia amen dia manao velomantsika rehetra fampitona amintsika indray amin'iny folakandro iny